Aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo tsiraray avy amin'ara-tsosy tompo ao a. Anio alakamisy fa 7 ny volana May 2025. Ry ava malalo amin'ny tompo mialatsiny indrindra ny amin'ny fahatarany fotoana. Tokony tamin'ny folo isika no nanomboka. Zany hoe amin'ny folo aty Eropa zany a 22 heures aty Eropa. Dia mialatsiny satria ny telefonako anankiray zany no nisy olana. De teo aho vao nampiasa le telefona anankiray a, de le anankiray ity no mety ty ampiasaiko zao ty, fa le anankiray mahazatra tsy nety nitsokatra mihitsy ilay en direct zany a. De saorana ny tompo a satria fanahy masina noro saina zany hoe ty ray ty no ampiasaiko a. De saorana ny tompo satria afaka hiara hivavaka ihany isika noho ny avy amin'ny torohevitry ny fanahy masina. Voninahitra ho an'i Jesosy lehibe indrindra. Anio dia fantatsika tsara fa andro fahatserovana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra. Andro lehibe izany, tena andro lehibe izany. Andro fahatserovana ny akaran'ny tompontsika. Ary saorana anazy satria vao nanokatra baiboly teo dia tonga dia tonga dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Aleloia. Manambara mihitsy ny amin'ny fiakaran'ny tompo any an-danitra izany. Voninahitra ho an'i Jesosy. Raha ny hirantsika teo dia manambara hoe tsara lova ry Jesosy. Tsara lova ry Jesosy io. Zay zany no anaovantsika anazy satria mety hoe Jesosy Jesoa fa mahazatra kokoa zany tena hoe Jesosy zany arakaraka anao moa io hoe fahatsapanao zany hoe ny fiteninao zany momba ny amin'ny hoe Jesoa sa Jesosy. Ny mahazatra ahy ny niaonako tamin'ny tompo dia hoe Jesosy. De zay zany no mahazatra ahy zany. Tiantsika ny tompo ry havana ary maminy isika ary ny hira zay iraintsika tsy haiko na tena hoe raisinao araka ny fanahy satria raha araka ny nofo dia tsy hoety mihitsy. Eto ny hira dia manambara hoe tsara lova ry Jesosy ny mpanota voavitrao, fafonenana soa amboarinao ao, anefanao ny teninao. Amen. Jesosy dia nanefa tokoa ny teniny Jesosy dia izany hoe anamboarany trano isika ny an-danitra ao amin'ny Jaona 4:20 manambara izany raha ohatra tena vonona zany isika ikatra ny an-danitra dia efa ny teny ny tompo hoe aza mangororo ny fonareo. Zay ny teneny amin'ny Jaona 4:20 minoana Andriamanitra minoa ahy koa ao an-trano ndraiky misy toerana maro. Zay ny teneny tompo zay. Andeha izy anamboatra fitoerana ho antsika zany, ho antsika izay vonona ho any an-danitra. Eny ry havana tsy maintsy tsika mahatsapa hoe vonona zay tsika vao tafiditra lanitra. Hiara hivavaka aloha isika dia rahantsika an'Andriamanitra alohan'ny resantsika ten'Andriamanitra rehefa avy eo. Hivavaka isika taovy ny hivavaka anao mba hionanao koa amin'ny tompo. Mila mitsika mahatsapa hoe isika isam-batan'olona no mila mivavaka zany satria raha tsy mivavaka isika tena vomafy isika raha tsy mivavaka satria manjary tsy mahazo tombony isika satria ny lanitra dia ho antsika rehetra ny lanitra raha manaiky ianao hiditra any an-danitra. Zay zany le izy. Mila manaiky zany isika hiditra any an-danitra, dia isika zany vao ho tafiditra any an-danitra, zany hoe tena mankatoa ny tompo manao zay sitrapony Jesosy dia ho tafiditra any an-danitra isika. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra, hidera azy, ankalaza azy ny amin'izao fotoana mbola ahafahantsika mivoreto izao. Hivavaka isika tompoko. Dera ho Andriamanitra ilay lehibe indrindra. Jesosy tompo misaotra makasitraka anao, mankalaza anao Jesosy satria tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay Jesosy no mbola ahafahanay tompo mivory toy izao. Misaotra Jesosy satria ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay tsara indrindra Jesosy, ianao ilay mpamonjy tonga lafatra Jesosy. Misaotra tompo satria na dia sarotra raha Jesosy ny amin'ny telefona teo dia mbola navelanao izay Jesosy ivory toy izao Jesosy, hiantso fianaranao Jesosy, hivavaka eo anatrehanao, hibebaka ihany koa tompo satria mpanota izay. Ratsy izay Jesosy malalao ka mangataka ny hery avy aminao Jesosy, mangataka tompo ny hery ny fanahinao. Oky ianao fanahy masina, ampahery anay tsiraray avy. Oky ianao fanahy masina, hitatana izao fotoam-bavaka alina izao. Milanao zay Jesosy malalao, ianao no tompo mpamonjinay.
manaja anao izay mame voninahitra anao izay Jesosy malalao, ianao ilay Adonai, ianao ilay Yahweh, ianao ilay El Shaddai, ianao reriany tompo, ianao ilay Elohim, ianao tompo malalao no asandratray, eny tompo ianao ilay Yeshua Mashia, Jesosy manaja anao izay, manandratra anao izay Jesosy malalao, miantso anao amin'izao andro alina mangina izao, miantso zay tompo, miantso anao, atreo zay Jesosy manandratra anao zay Jesosy miakara ambony dia ambony tompo amin'ny toerana misy anao Jesosy malalao, misandrata Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra avo indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra masina sy mahery ianao Jesosy misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy ka mbola ahafahanay andray ny teninao amin'izao andro alina izao, mbola ahafahanay mibebaka koa Jesosy hibebaka izay rehefa avy Jesosy arina ny teninao, ka makasitraka tompo, manaja tompo, mame voninahitra anao satria tsisy toanao Jesosy. Mangataka koa Jesosy ny fanahy masinao, oka ianao fanahy masina no amenao anay tsiraray avy, oka ianao fanahy masina no hitaridarana anay eto koa, ary ianao koa Jesosy malalao, ianao oka niaro anay Jesosy oka tompony ranao andrakotra anay tsiraray avy, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra, ny blokazy rehetra, ny fanafian'ny fahavalo dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana anay zava veran-davaky ny elonareo, ny asa maty satana rehetra tada dia andrava dia dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny zavaky ny plasinareo satana any plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianareo, vokanao Jesosy no hiditra antsehatra Jesosy eto, oka ianao tompo no ampivavaka anay, oka ianao andoro Jesosy ny asa fahavalo rehetra, ny fanafian'ny fahavalo dia tsisy ambinina izany fa le vonona amin'ny rano Jesosy izany, ka ny andavaky ny elon'ny plasinareo, ka misaotranao Jesosy malalao, oka ianao ampazava ny masompananay tsiraray avy izay mitady anao Jesosy ka tena iona aminao amin'izao andro alina izao, amin'izao andro lehibe indrindra zao Jesosy malalao izay nikaranao tany an-danitra tompo fahatserovana Jesosy ka misaotra anao Jesosy mankasitraka anao, ny voninahitra dia ho anao reriany Jesosy misaotra tompo malalao. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen. Ry havana raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly no raisitsika, Asan'ny Apôstôly toko voalohany no raisitsika, dia hovakintsika ny eo amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy raika ambin'ny folo ihany no hovakintsika. Asan'ny Apôstôly toko voalohany andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy raika ambin'ny folo. Hoy ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Amen. Tsara be na ny titra. Ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe, tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy, tsy anjaranareo no ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany ireriany, fa azo ery anareo amin'ny hatongavan'ny fanahy masina aminareo. Ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy ary niteny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana tsara be ny teny. Araka ny tenin'ny fiteny-mpiandohana dia manambara fa anio zany dia andro fahatserovana ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Fahatserovana izany. Ry havana matoa zavatra hoe ambara hoe misy fahatserovana dia zavatra nisy izany. Amen. Zavatra nisy izany, zavatra nandalo nisy izany. Raha hoe fahatserovana dia nisy izany. Eto dia hoe fahatserovana niakaran'i Jesosy tany an-danitra zany anio. Dia ny tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina antsika anio dia izay mihitsy eto amin'ny bokyny Asan'ny Apôstôly. Eo amin'ny andininy voalohany, raha ohatra ka hovakintsika hatramin'ny andininy fahadimy zany dia manambara sady zany ny amin'ny niarany sakafo, niaran'i Jesosy ny sakafo zany
tamin'ireo mpianatra ary koa zany namepetra azy zany izy. Zany hoe matoa ny olona anankiray alohan'ny handeha de mampiambina zany hoe zao ny ataona zao ny ataona zao ny atao le olona lehibe zany. Tahak'izay tsika ohatra raha ohatra ka hoe manan-janaka ianao raha mbola kelikely zanakanao na koa na hoe mitaiza olona zay arakaraky ny olona hoe karakarainao dia ny tompo zany izy zany namepetra an'ireo mpianatra. De tsika kosa toy izay koa tsika. Rehefa ohatra ka mandeha tsika miala tsiny am'izay tsy manan-janaka, rehefa mandeha tsika dia miteny tsika am'zanakatsika hoe tandremo zao tandremo zao tandremo zao. Na koa manatitra ny ankizy any am-pianarana ohatra raha sendra mianatra ohatra ny ankizy zany, raha ohatra ka mbola kely ny ankizinao. Dia eto zany Jesosy vakitsika eny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Aloha vakitsika hatramin'ny voalohany mihitsy. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny titra dia hoe eo am-piandrasana ny fanahy masina. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako momba izay natomboky Jesosy natao sy nampianarina hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa avy nodidiany tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona taorinany nijaliany. Eny, niseho tamin'izy ireo nandritra ny 7 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara-nisakafo taminy izy ireo, Jesosy dia namepetra azy tsy hiala tao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasana iray izay efa renareo tamiko hoy izy. Fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Amen. Hay zany le izy. Ny tompo zany namepetra an'ireo mpianatra an'ireo hijanona aloha hiandry ny fanahy masina. Niandry ny fanahy masina. Rehefa zany niara-sakafo tamin'izy ireo zany dia niteny izay teny zany izy namepetra an'izy ireo zany Jesosy mba tsy hala aloha ao Jerosalema izany, fa hiandry zany ny teny fikasany iray izay efa reny zareo zany tamin'ny Jesosy izany. Ry havana, ny fanahy masina no ho avy alohan'izy ireo anao ny asan'i Jesosy. Hay zany ny amin'ireo mpianatry ny tompo zany. Zay koa tsika koa tokony ho izy mihitsy. Tokony mandray ny fanahy masina mihitsy atsika vao afaka tsika manao ny asan'i Jesosy. Vakitsika ny andininy fahaenina dia midiny tsika arak'izay sitrapony fanahy masina dia hibebaka tsika rehefa avy eo. Andiny fahaenina. Koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely. Amen. Ry havana, ireo mpianatra ireo zany tamin'izany fotoana izany, fantatsika tsara fa efa 2 fotoana lasa zany, 2 fotoana lasa mahery dia izy ireo efa zany nanontany ny tompo hoe amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy izy. Efa 2 fotoana lasa ireo mpianatra no nanotany sahady an Jesosy ny amin'ny ampodiany ny fanjakana ho amin'ny Israely. Mbola tsy tonga izany fotoana izany. Ho avy ny fotoana hividy Jesosy any amin'ny rao an-lanitra. Raha ohatra tamin'izany ireo mpianatra efa nangetaheta ny amin'ny ampodiany tompo ny amin'ny fanjakana amin'ny Israely, dia itsika zany amin'izao fotoana izao manahoana zany isika? Manahoana isika amin'izao fotoana izao? Raha hitantsika zavatra miseho eran-tany dia tena efa betsaka mihitsy ny zavatra miseho ny amin'ny korotana etseroa araka ny ao amin'ny boky ny Matio toko 4:20 sy 5:20. Tena efa akaiky zany Jesosy amin'izao andro ianantsika izao. Dia hoy Jesosy amin'izy ireo amin'ny andininy 7 hoe fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo no afantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany irery ihany. Amen. Zay le izy. Tsika zany dia tsy alala mihitsy na ny andro na ny fotoana zany. Afa-tsy ny ray irery ihany, afa-tsy Andriamanitra irery ihany zany no mahalala ny andro na ny fotoana zany hiaviany Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra. Antonga zany ny faran'izao rehetra zao. Tsika tsy alala mihitsy fa Andriamanitra irery ihany no mahafantatra. Any amin'ny bokin'ny Matio izy toko 4:20 dia manambara mihitsy koa Andriamanitra ihany no mahalala ny andro sy ny ora zany. Tsika tsy mahafantatra ny inona isika. Ary ny tompo koa sy ny anjelany an-danitra koa tsy mahalala, fa ny iray ihany no mahalala ny fotoana
hiavian' jesosy eny amin'ny raha ho alanitra. 15 fahazo ery ianareo amin'ny ahatongavany fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jodia sy manerana any Jodia azafady ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Amen. Ry havana, ny fanahy masina no manome hery antsika. Mazava be ny tenin' Jesosy eto. Ny fanahy masina no manome hery antsika, no azahoantsika hery. Azavainy tsara mihitsy eto hoe fahazo hery ianareo amin'ny ahatongavany fanahy masina. Amen. Amin'ny ahatongavany fanahy masina amintsika izany dia ahazo hery isika. Tena marina mihitsy izany tompoko. Dia hoy Jesosy ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Amen. Ry havana, tsy nijanona ao Jerosalema ihany ny tenin'Andriamanitra, fa fantatsika tsara tonga hatrany amin'ny farantany. Isika ary any Madagasikara, any ambanivohitra be, dia mahazo ny tenin'Andriamanitra, mahazo ny famonjena avy amin'ny Jesosy, satria mahazo tenin'Andriamanitra isika. Fa anjaran'ny tsirairay avy ny handray na tsy handray ny famonjena izay omeny Tompo. Izany hoe tsy maintsy tonga hatrany farantany izany ilay tenin'Andriamanitra, izany hoe Jesosy fantatry ny olona, izany vao tonga izany ny amin'ny ahatongavany Jesosy eny amin'ny raha ho alanitra. Tsy maintsy tsika mandray ny fanahy masina izay tsika vao afaka tena hoe androso izany amin'ny fanompoana any Jesosy. 15 rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina, raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Amen. Ry havana tsara be ny teny. Rehefa nilaza izany Jesosy hoy ny tenin'Andriamanitra dia nakarina, nentina niakatra any an-danitra zany. Nakarin'Andriamanitra zany Jesosy. Ry havana, tsy haiko na manao ahoana ny fahatsapanao ny andro anio. Zava-dehibe ny andro anio. Andro fahatsiarovana nampakarana an' Jesosy. Ireo mpianatra nahita azy tamin'ny fotoana nampakarana an' Jesosy. Eto ny teny dia manambara hoe rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina, raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy. Amen. Ry havana, nisy rahona nitondra an' Jesosy, nisy rahona nitondra azy. Isika indraindray na amin'izao raha tsika mbola manao izany koa, indraindray rehefa ohatra ka maheno avion mandalo any ambony any dia mitodika mijery, indraindray mitraka mijery. Ry havana, eto dia Jesosy nakarina ho any an-danitra. Jesosy nakarina ho any an-danitra ary nisy rahona nitondra azy. Manao ahoana ny amin'ny fanahintsika, ny amin'ny fahatsapantsika raha nahita ny Tompo nakarina ho any an-danitra isika? Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy. Amen. Hitanareo izany? Tsy hitany masony izy ireo intsony izany Jesosy hoy ny avy eo. Tsy hitany masony izy ireo intsony Jesosy. Tsy maintsy ho gaga zao ary variana zao ireny mpianatry ny Tompo ireny, satria teo amin'izareo foana Jesosy teo aloha. Dia noho lasy Jesosy tsy hita intsony tena tsy moramora amin'izy ireo izany. Tsy moramora amin'izy ireo izany Jesosy teo dia lasa tampoka Jesosy ny avy eo. 10 ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Amen. Ry havana, izy ireo zany dia nandinika ny lanitra, zay ilay izy. Ohatrany hoe mbola hijery hoe mbola misy zavatra hafa iseho ve, sa mbola hita kely an' Jesosy ve? Ry havana, tena mahafinaritra ilay izany. Ohatrany tsapako mihitsy nahazo an'ireo mpianatry ny Tompo tamin'izany. Eo ny alahelo lasy Jesosy, eo koa ny fahatairana amin'ny fifaliana mahita Jesosy niakatra, ary tena hoe lasa tampoka ny Tompo dia mieritreritra izy ireo hoe ho rery mihitsy amin'izay, ho very amin'izay. Ry havana, tony avy eo dia nandinika ny lanitra izy ireo. Zareo nandinika ny lanitra dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy. Anjely izany, anjely izany. Ry havana, misy ny anjely. Eto Jesosy dia efa lasa tany an-danitra, lasa tany an-danitra ny Tompo. Lasa ny an-danitra Jesosy dia mbola nisy ny anjely tonga ety ambonin'ny tany. Tokony ino mihitsy ianao hoe misy ny anjely, satria misy mantsy ny miteny ny olona hoe tsisy anjely izany misy eo. Ry havana, misy eo ny anjely rehefa feno fanahy ianao, rehefa feno fanahy masina ianao.
hitanao anatin'ny nofina fahitana ary hitanao ihany koa maso rehefa tena feno fanahy ianao fa mila mitandrina nefany ianao satria indraindray sao dia tsy anjelin'ny tompo no hitanao fa anjelin'ny fahavalo fa rehefa tena hoe feno fanahy anao dia mahita anjely eto jesosy efa lasa nakany an-danitra nakany an-danitra dia anjely roa no tonga teo nanao akanjo fotsy ry havana ny tompo dia be fitiavana ary izy dia mampiseho antsika zavatra tsy hita rehefa tena ao aminazy isika dia hoy ireo anjely zany tamin'izareo ary ny teny hoe ry lehilahy galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo amen fantaniana zany apetraka ilay anjely hoy izany ilay anjely hoe ry lehilahy galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo amen ry havana gaga sy talanjona zany ireo mpianatra satria mijery ny lanitra zareo mijery ny lanitra io fotsiny nefa ny tompo efa nakarina ny an-danitra aleloia ry havana variana izy ireo zany satria ny teny mihitsy ilay anjely hoe ry lehilahy galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo raha ohatra antsika ka hoe mandinika ny lanitra mijanona eo dia mety hijery koa nolao inona raha nijerenao eny ambony eny ina zavatra hitanao eny dia mety hijery koa izy amin'ny ianao mijery eny ambony dia mety mijery ambony koa izy reto zany ireo mpianatra ny tompo dia nijery za zareo mijery ny lanitra nandinika nijery ny lanitra dia hoy ireo anjely tamin'izy ireo iny jesosy izay nampiakarina ny alataminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra amen ry havana tsara be ny ten'Andriamanitra hoy ireo anjely hoe iny jesosy izay nampiakarina ny alataminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra amen ry havana tahaka ny akaran'i jesosy nakany an-danitra no ahitanitsika raha mbola velona isika ahitany masotsika rehetra izay manam-pofinaina any jesosy eny amin'ny rahoalanitra isika tsiraray avy raha mbola velona isika dia mahita an' jesosy eny amin'ny rahoalanitra rehefa ho avy jesosy ao ny ahita azy an-dranomaso satria tsy ho tafiditra lanitra fa tao anatin'ny ota ao ny ahita azy am-pifaliana satria ho apakary ny tompo ho any an-danitra ry havana tsy maintsy ahita ny tompo ny masontsika zanak'olombelona tsiraray avy rehefa tonga ny fotoana ivoahan jesosy eny amin'ny rahoalanitra satria mazava tsara ny telilay anjely mazava tsara ny telilay anjely hoe iny jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra ry havana ho avy jesosy izay foana ny ambara eto ho avy jesosy manambara tsara ny tenin'ny tompo fa ho avy izy mazava tsara ny tenin'Andriamanitra okotsika tena hiomana mihitsy fa tsy ho variana mihitsy tsy ho variana amin'ity tany ity fa tena ho avy tokoa anie izy tena ho avy tokoa anie izy ry havana tiantsika izy matoa nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana andohalika isika tompoka hivavaka hitondra tena antsika natrehan'i jesosy angataka ny famindram-pony mba tena ho anisany ampakarina isika rehefa tonga ny fotoana hialantsika ity raha ohatra ka tonga jesosy eny amin'ny rahoalanitra ka mbola velona isika ry havana tiantsika ny tompo eto eo amin'ny tompo ny mombanao eto eo amin'ny tompo ny tenanao fa jesosy miantso antsika hibebaka aoka andohalika ianao raha afaka mandohalika fa raha tsy afaka mandohalika ianao dia ny tompo mahitanao hoe tsy afaka mandohalika ianao fa tokony ho izy dia mandohalika avokoa anatrehan'ny tompo ny nofo rehetra tsy maintsy mandohalika eo anatrehan'ny tompo ry havana andohalika isika hitondra tenantsika eo anatrehan'i jesosy ilay velona sy mairevy any Nazareta hoe teo amin'ny tompo ny tenanao tiantsika ny tompo jesosy malala ho indreto izay jesosy mandohalika eo anatrehanao mandohalika tompo mangataka ny famindram-ponao jesosy mpanota ratsy izay jesosy tsy mendrika izay jesosy nefa ny tompo no tiavinao jesosy satria jesosy tonga tetỳ ianao jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany ianao jesosy
naka endrik'olona ianao Jesosy, tonga olona ianao Jesosy, mba hamonjenao anay. Nanaiky ianao Jesosy, nizaka ny mafy de mafy Jesosy. Tompo malalao, misaotra anao izay, na dia tsy mendrika aza. Misaotra tompony amin'ny fitiavanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny famonjena izay nataonao teo ambony azy fijaliana Jesosy. Ho anay tompo nanaovanao izany, ho anay zanak'olombelona Jesosy io, ka makasitraka anao izay Jesosy. Mamela ny elokay Jesosy. Mamindra fo aminay Jesosy fa mpanota ratsy izay. Tsy mendrika izay tompo. Tompo malalao, anio dia andro fahatserovana ny karanao tany an-danitra. Ary nomenao anay fanay masina ny teny ny amin'ny fiakaranao Jesosy any an-danitra. Ka misaotra anao Yeshua, misaotra anao Yeshua Masia, satria ianao Andriamanitra tokana. Ianao dia be fitiavana zanak'olombelona rehetra ianao. Tianao vonjeny izay sambatan'olona Jesosy io. Tompo malalao, tianao hitra ny an-danitra izay tsiraray avy. Ka indreto izay tompo izay afaka mandoalika Jesosy. Ireo koa tompony tsy afaka mandoalika Jesosy anatin'ny tsy fahasalamana, ambofandrina na any amin'ny hôpitaly, na any maison de repos Jesosy. Okanao tompo amindra fo Jesosy, tompo na ny tokantrano izany Jesosy, ka marary tompo tsy afaka mitsangana, tsy afaka mandoalika Jesosy, mamindra fo ianao Jesosy. Okanao anasitrana Jesosy ny olona izay anatin'izany ka izany Jesosy io. Mangataka aminao tompo, mamindra fo aminay, mamelanay. Avao zay Jesosy, amboary zay Jesosy, diovy zay Jesosy amin'ny ranao soa, satria Jesosy ianao Jesosy lay tonga dia tia hamonjy anay. Mamelanay Jesosy, mamelanay Jesosy, ianao l'Andriamanitra velona sy mahery, ianao l'Andriamanitra be fitiavana Jesosy. Tompo malalao, ireo mpianatrao Jesosy dia variana ny hijery lanitra Jesosy. Tompo, satria tompo gaga izy ireo. Nahitanao nentin'ny raona Jesosy, ny raona tompo nampiakatra anao tany an-danitra Jesosy. Variana izy ireo Jesosy malalao, ary ny anjely no tonga no niteny tamin'izy ireo. Oh Seigneur, misaotra anao Jesosy. Sambatra izay tompo mahafantatra anao. Sambatra Jesosy manana anao Jesosy, ka midera mankalaza anao. Mamelanay Jesosy, mamelany fahotanay tompo. Diovy izay tompo mba ho afaka fahotana. Okanao tompo amelanay, anavao anay Jesosy, anadio anay Jesosy, mba tena ho zanakao madio zay Jesosy malalao, mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa izay, diovy amin'ny ranao soa zay Jesosy malalao, mamelany tsy famendreanay, mamelany fahotako Jesosy, mamelany fahotako Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainako, eto amin'ny tompo ny fisainanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny fisainako Jesosy, mba adio Jesosy, mba adio tompo, mba hibanjina ny lanitra, mba hisaina Jesosy tahaka an'ireo zanakao Jesosy lasa teo aloha rehetra Jesosy eo. Mba hisaina ny lanitra Jesosy, mba ho tafiditra any aminao koa Jesosy eo, mba ho tafiditra any an-danitra koa Jesosy. Tompo diovy ny sainay, diovy ny sainay tompo, mba ho mendrika ho anao. Tompo malalao, sasao amin'ny ranao ny fisainanay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao koa Jesosy ny fijerinay Jesosy. Ampenaro zay mba aijery mazava Jesosy eo anatrehanao, mba adio Jesosy ny masonay amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy ny masonay amin'ny ranao soa. Jesosy mangataka ny famindraponao. Sasao Jesosy amin'ny ranao Jesosy ny masonay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay tsiraray avy Jesosy. Diovy tompo ny masonay Jesosy. Alao Jesosy ny fiavinavonana rehetra. Alao Jesosy ny fijerevana zava-poana Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay isam-batan'olona. Diovy zay Jesosy. Milanao zay Jesosy malalao, satria nao tompo no afaka manadio anay amin'ny ranao soa, amin'ny ranao soa. Mamelanay Jesosy, mamelanay Jesosy malalao, ny fijery miavinavina rehetra Jesosy malalao, mamindra fo. Diovy ny masonay, diovy ny fijerinay Jesosy, mba adio eo anatrehanao. Jesosy ny sofinay koa Jesosy, diovy ny sofinay tompo, ny amin'izay norenesinay tsy araka ny sitraponao. Diovy ny sofinay Jesosy, sasao amin'ny ranao soa ny sofinay, sasao amin'ny ranao soa ny sofinay Jesosy, mba adio. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny sofinay tsiraray avy. Alao Jesosy ny teny ratsy rehetra anatin'ny sofinay tompo izay norenesinay Jesosy. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa ny sofinay Jesosy. Mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy, tompo malalao. Diovy koa Jesosy ny vavanay, ny vavanay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny lelanay Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny lelanay Jesosy, mba adio.
ny vavanay Jesosy, diovy Jesosy malalao, diovy Jesosy malalao ny vavanay Jesosy, mba tsy teny fitaka Jesosy io, mba hiteny zavatsoa araka ny sitraponao. Sasao Jesosy ny vavanay tsiraray avy, tompo mba adio Jesosy, mba adio tompo eo anatrehanao Jesosy, mba hiteny mandrakariva araka ny fahasoavanao. Diovy Jesosy ny vavanay mba adio, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay isam-batan'olona Jesosy io, mba adio Jesosy. Ny lelanay tompo malalao, diovy lelanay Jesosy mba tsy teniteny foana, mba tsy teniteny foana Jesosy, diovy ny lelanay Jesosy malalao, mangataka aminao Jesosy. Nono mpanadio sy mpanafaka Jesosy, diovy lelanay Jesosy malalao mba adio anatrehanao, diovy Jesosy lelanay Jesosy malalao, tompo malalao, mangataka aminao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny fonay tompo, diovy ny fonay Jesosy mba hanampitiavana, diovy ny fonay nampitiavana Jesosy, sasao amin'ny ranao ny fonay, alao anatin'ny fonay Jesosy ny fahatezerana, alao Jesosy ny fahatezerana anatin'ny fonay tompo, diovy ny fonay Jesosy ahity ny olona rehetra, ay andefitra koa Jesosy malalao, diovy ny fonay, okenao tompo anala ny alahelo, anala ny rehetra tsy mety anatin'ny fonay Jesosy io, diovy ny fonay Jesosy, azaka Jesosy ny fizahan-toetra rehetra zay ataonao aminay, diovy tompo ny fonay Jesosy amin'ny ranao soa, satria Jesosy ny fonay dia lapanao, ny fonay dia tranonao Jesosy, diovy ny fonay Jesosy io, mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy, diovy ny fonay tompo mba adio, diovy ny fonay mba adio Jesosy, mangataka aminao, mangataka aminao Jesosy, ho any amin'ny iza moa zay Jesosy malala, ratsoany aminao rery ihany, ratsoany aminao rery ihany Jesosy. Diovy koa Jesosy ny tananay, zay raisy ny tananay tompo, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay Jesosy, eo koa Jesosy ny tongotray Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, enao tompo no afaka manadio anay amin'ny tsy famarina rehetra Jesosy, sasao amin'ny ranao zay Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy, sotroina Jesosy ny ranao, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroiny ny rano Jesosy, anadio ny taovanao manontolo, anadio ny ao anatinao, ny rano irery ihany no afaka manadio antsika, tsisy zavatra hafa afaka anadio anao, afaka anadio afa-tsy ny rano Jesosy, rano Jesosy afaka mandevina ny aretina rehetra, afaka mandevina ny fahavalo rehetra, ka sotroiny rano Jesosy, eny tsy akarano akory ianao naka zavatra hafa, fa rano Jesosy dia midina avy any an-danitra ary tsisy aloka izany, fa manana finoana ianao, fa tsy hita maso izany, fa ny fananao no dioviny Jesosy, ny tenanao no dioviny Jesosy, ka sotroiny rano Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, anadio ny taovako rehetra, anadio ny taovako rehetra, ranao Jesosy mikiro anatin'ny taovako, ranao Jesosy, ranao Jesosy mikiro anatin'ny taovako, sotroko ny ranao Jesosy, mandoro loharanoko rehetina rehetra, sotroko ny ranao Jesosy, manadio Jesosy ny taovako rehetra, anatin'ny tenako rehetra, ny ranao Jesosy no afaka manadio ahy, sotroko ny ranao Jesosy, andoro ny loharanoko rehetina rehetra, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, anadio ahy Jesosy io, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny taovako, diovy amin'ny ranao soa Jesosy zanakao tsiraray avy, diovy Jesosy zanakao tsiraray avy Jesosy amin'ny ranao soa, ny ranao tompo no kikorina anatin'ny taovanay, diovy Jesosy zay amin'ny ranao soa, ranao Jesosy io, ranao Jesosy io, manadio anay Jesosy, manadio ny taovanay, manadio ny tenanay, ranao Jesosy, mandoro ny loharanoko rehetina rehetra, mandoro ny loharanoko rehetina rehetra, amin'ny tendanay, amin'ny tratranay, amin'ny vavononay, amin'ny tsinahanay, amin'ny vatanay, amin'ny tsinay, amin'ny pankreasy, amin'ny tenanay manontolo, ranao Jesosy, mandoro Jesosy ny ratsy rehetra anatin'ny tenanay Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, mandoro Jesosy izay tsy voly anatin'ny tenanay, ranao Jesosy, ranao Jesosy, manadio ny taovanay manontolo, ranao Jesosy, ranao Jesosy, mamela ny elokay Jesosy malalao, mamindra fo aminay Jesosy malalao, diovy amin'ny ranao Jesosy ny lohanay ka hatramin'ny faladianay, lohanay ka hatramin'ny faladianay tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy io, mibebaka izay tompo an'ny ankonanay, mibebaka ao any ankonanay Jesosy malalao, mamela Jesosy ny ankonanay tsiraray avy, mamela tompo ny ankonanay tsiraray avy Jesosy zay marina ankonana, raha tsy misy ankonana ianao, eto amin'ny tompo zay olona fantatra ao akaiky ianao,
Jesosy mifona Jesosy ho an'ny ankonako Jesosy mamindra fo amin'izy ireo ianao mamela an'izy ireo tompo malala ho diovy amin'ny ranao koa Jesosy diovy amin'ny ranao koa Jesosy tompo malala ho mitondra koa ho Jesosy malala ho ny olonao eran-tany ny olonao eran-tany Jesosy hoentina eo aminao hoentina eo aminao Jesosy avao Jesosy zanakao tsiraray avy mamela tompony tsiraray avy amboary Jesosy amboary Jesosy zanakao tsiraray avy tompo diovy amin'ny ranao soa diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny olonao tsiraray avy Jesosy enao no mpanafaka enao no mpanavao enao lehibe indrindra Jesosy ka mangataka ny famindramponao mangataka ny famindramponao mamela Jesosy mamela Jesosy zanakao tsiraray avy Jesosy tany fa tsy matananao izay tany fa tsy matananao Jesosy izay enao no Andriamanitra velona sy mahery enao rery ihany no tomponay sy mpamonjy anay Jesosy mamindra fo aminay Jesosy malala ho mangataka ny fanahy masinao amin'izao andro alina izao fanahy masina mangataka aminao zay fanahy masina fenoy ianao zay fanahy masina fenoy ianao zay fanahy masina mila ny hery avy aminao mila ny hery avy aminao fanahy masina ho fenoy ianao izay fenoy ianao zay fanahy masina ho oky ianao fanahy masina ameno anay midira ao anatinay fanahy masina midira ao anatinay fanahy masina oky ianao ameno anay indray fenoy izay fanahy masina ho fenoy izay fanahy masina ho fenoy izay fanahy masina ho araka ny teny izay nomenao anay teo hoe azo hery izay ho ianao Jesosy amin'ny latsahany fanahy masina aminay ka oky ianao fanahy masina ameno anay fenoy ianao izay fanahy masina fenoinao izay fanahy niray milanao izay fanahy masina mahery milanao izay fanahy masina mahery oky ianao ameno anay oky ianao amin'ny tokantranonay tsiraray avy oky ianao fanahy masina ameno anay tsiraray avy satria ianao le fanahy niray ianao le fahazavana lehibe ianao le fahazavana iray oky ianao hitoetra ao anatinay fanahy masina milanao izay fanahy masina milanao izay fanahy masina ianao rery ihany no afaka mameno anay ianao ihany no tianay fanahy masina ianao lay miboiboika anatinay ianao le rano miboboka anatinay fanahy masina ho mamenoa anay fanahy masina mamenoa anay fanahy masina iray mamenoa anay fanahy masina milanao izay fanahy masina milanao izay fanahy masina ho ianao le fanahy masina iray lehibe indrindra le fanahy masina iray lehibe indrindra finoanao izay fanahy masina ho milanao izay fanahy masina midera mankalazanao zay Jesosy malala ho misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy misaotra tompo tamin'ny fotoana tetonio misaotra Jesosy na dia foy ara Jesosy raisy ho vonaitra naranao Jesosy malala raisy Jesosy ho vonaitra naranao Jesosy malala ho misaotra Jesosy ny amin'ny tezy nomenao anay Jesosy misaotra tompony amin'ny fitiavan-dehibe ny amin'ny fahamindram-po Jesosy io mitondra zay Jesosy zanakao eran-tany Jesosy ampaherezy tompony tsiraray avy apetraka eo aminao tompony ampitso Jesosy ny asa mandraikitra Jesosy apetraka eo aminao Jesosy oky ianao hitari-dalana anay tsiraray avy ataovy ambany tana marinao zay Jesosy malala milanao zay Jesosy tompo oky ianao hiambina anay amin'izao andro alina izao amin'izay toerana alina oky ianao hiambina anay Jesosy malala ho fa ny mitoerakafa tompo zay efa maraina Jesosy oky ianao tompo hikarakara koa zanakao tsiraray avy tafiniherinao Jesosy tafiniherinao Jesosy ka misaotra anao tompo ny amin'ny fotoana tetonio misaotra Jesosy midera mankalaza anao mankasitraka Jesosy mankasitraka Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay tory misaotra Jesosy aleloia 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 misaotra ray malala aleloia aleloia amen rehefa malala amin'ny tompo izay ny fotoanantsika anio dia mahereza daholo tompoko dia ny tompo ane hiaro antsika tsiraray avy ary hiambina antsika ane ny anjelin'ny tompo voninahitra ho an Jesosy rery any dia mametraka vilo aminareo indray ahako dia amin'ny asabata ny fotoana en direct amin'ny 7 ora alina aty Eropa dia amin'ny 6 alina zany any Madagasikara dia manasanao izay arivavaka aminay zany amen veloma daholo tompoko amen